Fa ao anatin'ny izay vaovao mahakasika ny tontolo iainana izay hatrany dia maro mitsindry voaray mahakasika ny fiarovana ny tontolo iainana. Ireo vondron'olona ifotony ao amin'ny faritra Diana izay nankalaza ny andro iraisam-pirenena ho an'ny VOI tao Ambanja. Miatra amin'ny manaina ary mamela takaitra ary miafaratra any amin'ny famonona ny asa sahan'izy ireo ka angatahana vahaolana avy amin'ny tompon'andraikitra raha ny fanadihadiana natao Gaeton Andriatsilavo. Na eo aza ny fiarovana sy ny fikarakarana ary ny fambolena azo, mbola maro ny tsindry sy ny lesoka tokony harenina mikasika izany. Maro ny olona tsy resy lahatra fa ilaina amin'ny fiainana andavanandro ny tontolo iainana ka manana didy sy andraikitra lehibe ny vondron'olona ifotony amin'ny fiarovana izany. Misedra olana vokatr'izay ireo mpikambana eo anivon'ny vondron'olona ifotony amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Miatra manaina, mamela takaitra ary miafaratra any amin'ny famonona ny asa sahanin'izy ireo. Le asa moa antsitrapo izy. Ary eo tsy asafan'olo dikany inona zany ampiarahamony. Maro amin'ny reo efa misy namony aigna, efa mivoatsela hoe misy voafirafira ary efa misy mahazo fampitandremagna koa dia voasambotra leo tonga eo dia mivoaka ho azy tsy hay ino raha mahatonga izy mivoaka dia mba miara-miaigna amin'ny fiarahamony ako akory zay izy ty mbola hita fa zay isany mamparary zay zany mangataka fanohana fanina ny fiaraha-miasa entre mpitondra fanjakana sy zahay vondron'olona ifotony satria zay fa magnano mangetaeta dia mangetaeta n'izay VOI mba anagnana izay indrindra fiofanana maro karaha. Fa io koa ny zavatra tadiavinay VOI ny fampananana asa ny vondron'olona ifotony satria raha mahantra ny mpitantana ny arena voajanahary hoe nifotony sy manjary goragora ny fitantana fa raha manan-katao ampy fivelomagna izy amin'ny tosika amezagna reo amin'ny alalan'ny fampananana asa isan-karazan'ireo ataoko fa tsara ny fiainana mpitantana mazava ho azy tsara koa ny fikarakarana ny arena voajanahary. Ny taona 2000 tao amin'ny distrika Nandapa, faritra Sava, no nananganana ny vondron'olona ifotony voalohany teto Madagasikara ary efa miparitaka amin'ny faritra sy faritany maro manerana ny nosy amin'izao fotoana. Raha ny antotanisa farany, manodidina ny 770 ny fikambanan'ny VOI manerana ny nosy. Ho an'ny faritra dia namanokana, ahitana vondron'olona ifotony avokoa ireo distrika misy 5 ary misy 720 ny isan'ny fikambanana. Ho fanomezan-danja ireo vondron'olona ifotony izay miaro sy mikajy ny tontolo iainana. Namoaka tetim-pitondrana ny faritra Diana ka nanokana andro iraisam-paritra ho an'ny vondron'olona ifotony. Tsisy raha manjary, tsisy fampandrosoana azontsika eritreretiny izy koa potiky tanteraka ny tontolo iainana indrindrandrindra fa ny ampiala. Hetsika jiaby fa io tontolo iainana io ny atiala izy io magnadio ny rivotro iainantsika io. Izy koa tsisy atiala io maloto ny rivotro iainantsika ary mendriky raha ohatra ka agnanaovantsika ady iraisana vanim-potoana koa izy io amin'ny fitsinjaram-pahefana. Nandritra ny andro fankalazana izay natao teto Ambanja, natsangana ihany koa ny tambazotran'ireo vondron'olona ifotony ao anivon'ny faritra ka voafidy filo hitarika izany ny solotena avy amin'ny vondron'olona ifotony ao Nosy Be. Tambazotra natao isiany fanakalozana eo anivon'ny samy VOI.